Fantatritsika maniry nianatra aty États-Unis ve fa eo amin'ny 20% na 20% an'ny mpianatra mianatra aty États-Unis ihany no mandoa écolage feno. Zany hoe any ho any amin'ny 80% na 80% an'ny mpianatra mianatra aty zany de mahazo vatsim-pianarana na karazana vatsim-pianarana daholo. Mba hampisokatra an'izay varavarana azahoana vatsim-pianarana zay de iresaka zavatra anankiray zany mba ahafahantsika manao an'izay. De tsy inona fa ny antsoina hoe networking. Ny networking tena efa malaza be efa fampiasan'ny olona rehetrarehetra am'sehatra maro any Madagasikara moa le izy antsoin'zareo hoe réseautage. Tsy haiko tsara ny mandika an'izay amin'ny teny malagasy malalaka fa networking izy amin'ny teny anglisy de réseautage izy ngambany amin'ny teny frantsay. De ahoana ary ny fomba hanaovana anazy io amin'ny resaka fisoratana anarana mianatra amina université aty États-Unis aty. Zany hoe ny tena tanjona zany aloha mba ahafahanao manokatra an'izay varavarana azahoana vatsim-pianarana zay na io scholarship na grant na sponsorship na fellowship de tsaratsara ianao mampahafantatra ny tenanao ianao hoe izy ianao inavy ny zavatra tianao atao inona ny intérêt anao sy ny sisa. De ahoana ny anaovana an'izay? Tediavinao daholy ireo université tianao ianarana, tsaratsara ozy ny manao fisoratana anarana amina université maro de rehefa mahazo an'le tolotra avy am'le université anao na le offre de afaka misafidy tsara rehefa te hianatra any am'le izy zany ianao. Ny voalohany ataonao de mitady an'ilay antsoina hoe request for information ao am'le tranokalan'le université na ny website-n'le université. Io request for information io de mangataka ny mombamombanao rehetra, ny anaranao sy ny sisa mazava ho azy de ny filière tianao atao de ny fotoana tianao hanombohana an'le fianarana aty États-Unis zany. Ny antony mahatsara anaovana an'izay de manena an'lay recherche ataonao momba an'le université zany mombamomban'ny hoe inona avy ny karazana vatsim-pianarana omen'zareo satria rehefa manao an'iny ianao de misokatra am'le miparitaka am'le base de données an'le université zany mombamombanao de matetika anao mahazo email hoe misy an'zao to misy an'ty de tsara manao an'izay. Ankoatran'izay de mba hampitomboinao ny réseau anao am'le université de mila miresaka na manao connexion amina département maromaro zany ianao. Voalohany département zay tsy maintsy anananao connexion tsara de ny département misahana an'le filière tianao atao. Ny olona tsara resahana ao amin'io département io de ny doyen na ny antsoin'zareo hoe dean an'le département na ny directeur an'le programme tianao atao na ny chair an'le département. De ankoatran'izay satria tsika mpianatra mpivahiny gasy rehetrarehetra avy any Madagasikara raha tsy hoe efa manana zom-pirenena amerikanina ianao de mila mandalo amin'ny département anankiray antsoina hoe international office zay mikarakara ny mpianatra mpivahiny rehetra. Tsara ananana fifandraisana tsara ry zareo satria ry zareo no mikarakara ny dossier anao rehefa hanao visa ianao. Ry zareo no mandray fanapahan-kevitra hoe éligible am'le visa ve ianao, éligible mianatra tsara ao am'le université ve ianao par rapport amin'ny resaka finance sy ny sisa. De ankoatran'izay ny département farany tsara ananana fifandraisana tsara de ny admission satria nahoana io département io no manapa-kevitra hoe ho raisina mianatra ao am'le université ve ianao ohatrohatry ny ahoana ny package ozy izy zareo omenanao na io vatsim-pianarana scholarship
na grant na assistantship na fellowship na sponsorship zany, ry zareo manana an'ireny données rehetrarehetra ireny de ry zareo no mideside hoe inona avy ny package omenanao. De tsara ananana fifandraisana tsara, kanefa ny admission de manana rôle anankiroa de mila hay tsara miresaka am'zareo. Misy karazana fanontaniana tsy tsara apetraka am'zareo, indrindraindrindra le fanontaniana hoe ahoana ny fomba ampitomboiko ny vola azoko am'resaka scholarship satria nahoana? Ry zareo ozy izy manana rôle anankiroa, rôle voalohany de le noteneniko teo, ny rôle faharoa de ry zareo de mpivarotra. Ry zareo no mivarotra am'programa amin'olona rehetrarehetra, miprograma an'le université zany. Ry zareo koa no manao izay irika rehetrarehetra ampitomboana ny vola miditra am'le université ampitomboana ny donation miditra am'le université zany hoe ry zareo zany miaro ny réputation an'le université. De normal raha ohatra ka hoe raha manontany an'izay fanontaniana zay ianao de mety ahazo valiny générique ianao de normal zany satria raha ohatra ianao ka andeha hividy fiara ohatrany amina concessionnaire anankiray de ianao ve de anontany an'le mpivarotra fiara hoe ahoana kay ny fomba azahoako an'ity fiara ity mora de mora kokoa? Tsy anontany an'zany mihitsiny ianao hoe de ohatr'izay zany ny fomba firesahana am'zareo. De ankoatran'izay rehefa azonao daholy fantatrao daholo reo rehetrarehetra reo de vonona am'zay zany ianao hanoratra an'le email voalohany am'reo karazan'olona rehetrarehetra reo sy karazana département. De ny zavatra ataonao de maneho ny momba anao ianao manao introduction kely ny etaetaponao rehefa mianatra am'le université ny contribution anao manatsara ny réputation an'le université ny etaetaponao rehefa vita ny fianaranao sy ny drafitranao mba hijereny zareo hoe ho lasa chômage ve ty olona ity rehefa avy mianatra ato aminay sa hoe manana succès tsara izy rehefa avy mianatra ato aminay. De zay rehetrarehetra zay no hosoratanao juste hoe email kely introduction fotsiny. Manahoana ny resaka AI am'izay fotoan'izay? Afaka mampiasa AI ianao am'fomba tsara. Aza atao hoe le AI no manao ny inspiration-nao, mila inspiration avy any aminao zany le izy fa ny ampiasainao an'le AI de mijery faute d'orthographe ohatra na fomba fanoratana phrase mety tsy miteny tsara na ohatran'izany. Fa ny université mijery hoe nalefa tamina AI ve ty de misy université koa nefany mbola tsy manaiky ny fanoratana email amina AI. De ankoatran'ireo rehetrarehetra reo de mila mamonjy an'ireny karazana webinar, info session reny ianao zay karakarain'le université satria rehefa nandefa an'le hoe request for information iny ianao de mandefa an'ireny foana zareo. De tena haiko tsara mihitsy betsaka ny olona efa noteneniko an'izay de niteny hoe ka le izy alina be na maraina be, tena alina be na maraina be any Madagasikara le izy fa tena manampy be satria am'ireny fotoana ireny zareo no mety miteny hoe ity ny fomba ataonao ahafahanao mahazo an'le fee waiver. Le fee waiver de hoe mety tsy mandoa an'le sarany fisoratana anarana zany ianao. Am'ireny fotoana ireny koa zareo mety manana sponsor manao sponsorship de manasa anao hanao application ohatrany na grant ohatrany na resaka scholarships ohatran'izany na assistantship. Am'ireny fotoana ireny ny anararaotana an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. De zay no tsara anaovana an'ireny zany satria ny tenako zao de tena hoe nahazo scholarship tao am'le université nanaovako master fa namonjy an'ireny de misy karazana vatsim-pianarana zay tsy fantatro tsy misoratra ao anatin'le site web an'le université fa am'ireny fotoana ireny ianao no mahazo an'le information. De tsaratsara manao an'ireny. De rehefa manoratra an'le email am'le olona rehetrarehetra noteneniko teo na département teo ianao de tsaratsara mametraka fanontaniana mba ahafahana manohy an'le conversation foana zany mandra-paha
afa-po anao sy afa-po an-jareo. Kanefa mialohan'ny hametrahana an'le fanontaniana aloha de vakia tsara ny FAQ an-jareo, zany hoe ireo fanontaniana efa napetraky ny olona maro tany alohanao tany zany. Raha efa ao le izy a de aza anontaniana intsony, raha mbola tsy ao le izy a de tsaratsara ny manontany azy. De ireo rehetrarehetra ireo a de basé tamin'ny traikefa niainako tam'zaho nanao ny fikarakarana fisoratana anarana nianatra taty États-Unis taty. Tam'zaho nanao an'ny fisoratana anarana niditra bachelor mbola tsy de havanana tsara fa rehefa tena nianatra taty niara-nasa akaiky koa tamin'ny admission sy ny mpikarakara ny mpianatra mpivahiny de tena nahita hoe misy an'izao fikafika zao ka afaka atao mba ahafahana mianatra ty États-Unis tsy mandoa vola be. De zay no tiako ampianarina antsika androany raha ohatra ka nanampy antsika le izy hitantsika koa fa mety ho amin'ny namantsika, fianakaviana sy ny sisa de zarao ny video amin'ny manaraka indray ary. Maso to.